Rehefa niaraka tamintsika teto irozoniavo dia nitadiavina indray numéro 1 ty tovovavy ity ary Toky Fitia no anarany tonga soa eto amin'ny platon Viva Tonic. Faly miarahaba anareo telo vavy dia faly miarahaba ihany koa ny mpanaraka rehetra amin'ny fandaharana dia manona fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Ie. Iresadresaka momba ny tarika isika momba anao ihany koa tarika ho satria maromaro nareo ny tonga eto andeha ampahafantarina hoe rehefa miteny hoe Toky Fitia ve dia hoe ny tarika Toky Fitia sa hoe Toky Fitia to dia hoe nao fotsiny. Rehefa miteny hoe Toky Fitia dia Toky Fitia fotsiny satria ao anaty hoe Toky Fitia moa tsy maintsy mila choriste ihany satran'izany mila mpitendry fa Toky Fitia ihany. Tapeo niaraka tamin'ny rojoniavo anisan'ny fahen'ny sofina matetika iniriny tary kosa aloha dia tsoriko fa androany zany zay vao nahita hoe ay be kay mo talenta tsara be sy mahafinaritra be tamin'ny fotoana inona no nanomboka ny hira i Toky Fitia? Efa hatrany mbola kely dia efa nihira fa taty aoriana zany nahita andreny mpanakantona aman-dreny mahienina angambany raha mahita anay ianao dia kokoa izy natonga ana tena ohatrany hoe lasa androso be dia be tao anatin'ilay hoe hira andeha rery satria mifankahita tany amin'ny studio zay dia natsony aloha nanao fiturina moa zany dia avy eo après an'izay dia lasa ny hira rery. Ary any amin'ny lafin'ny famoronana indray miara-miasa amin'ny olona sa efa misy taona Toky Fitia mamorona ihany koa? Miara-miasa amin'olona be dia be fa mamorona ihany zany fa indraindray koa misy olona mamena ohatrany hoe rojo zao inirana iny izy namorona eo ihany koa Toky dia iandry zay. Firy-taona zany zao zay ianao no hoe nihira amin'izay hoe Toky Fitia tondra anarana an'izay? Ataoko hoe 3 taona teo eo angambany. 3 taona zay. Tao anatin'izay inona no hitanao tena sarotra satria le mihira aloha ny tsy mora, le fantatr'olona tsy mora, le hoe midera ihany koa be dia be ny zavatra mila fehezina ao anatin'izay hoe midera ny tompo tsy kilalao le izy. Inona no tena hitanao mafy sarotra tao anatin'ny 3 taona? Sarotra le ianao le fantatry ny olona mihitsy hoe mpanompon'Andriamanitra dia ohatrandray mahasarotra anazy satria marina hoe mpanompon'Andriamanitra ianao fa mbola miaina eto amin'izao tontolo izao dia ianao koa mba miezaka hoe le migery an'le hoe cool sy le hoe mpanompon'Andriamanitra eo zany tena mila gerena tsara dia somary sarosarotra izay satria ny olona koa mahita tenenina foana na ny fiaingonao na ny zavatra rehetra fa nefany za manokana manana ny fifandraisako amin'ny Jesosy manokana dia izay teneniny ataoko dia lasa tsy dia tena hoe sarotra zany le izy dia ozy ianao hoe le fantatr'olona manahirana za manko dia ho an'izay mahafantatra anahy dia za tena tsy miova mihitsy fa za manao Scooby-Doo hatreny Behoririka dia ohatra ho mampimeky azy indray ilay olona miteny hoe iny Toky Fitia dia matetika ilay za le manao Scooby-Doo foana ny hitan'olona dia ie za iny androany izy manao tennis re olona manao tennis izy talon tsy vita le talon Japon aminao tsy velona zany raha any Japon any Japon aloha iangany eo tody amin'le any amin'le hoe azo an'le valiny tsara amin'ny fangatahana kosa mozika miaraka ny Toky Fitia ihany no horesantsika no ankafizitsika ihany koa hira voalohany angamba no tonga dia satarintsika ihany koa inona ny hira voalohany hoentinao? Hira voalohany atolotro anareo ho anareo telo vavy aloha voalohany indrindra izay nanasa dia ho any any tokantrano ihany koa hira le mitondra lohateny hoe atolotro anao. Ozy izy tia hoe soa ihany ianao fa niandry anahy nandritra an'izay fotoana izay dia atolotro anao ny fo koa mino koa fa tsika rehetra ny tokantrano any andro any anolotra ny tenantsika ho an'i Jesosy. Live VIP.
efa mandraky izay koa tolotroanao ny fiainako izao hanompoko anao say rehetra atao hatolotro anao ny fo ato anatiko atolotro anao atolotro anao ka anjakao sao vao tsapako fa ao aminao no arovanao ay ianao no heriko aminy androko sis ianao no piay no boro lavitra izany lalana hodiaviko tsy anantahotrao fa ao aminao ho tantananao koa tolotro anao ny fiainako izao hanompoko anao say rehetra atao atolotro anao ny fo ato anatiko atolotro anao atolotro anao atolotro anao ny fiainako izao hanompoko anao say rehetra atao atolotro anao atolotro ira entina nanomezana voninahitra an'Andriamanitra aloha anankiray ary atolotra ho an'Andriamanitra ihany koa izay saorana be dia be any Toky Fitia nanaitaitra ny mety natoritory za anisany nanao ahoana Toky Fitia nanangonana ny ekipa amin'izay hoe andao tsika hanao tarika mety hoe misy kozina ve amin'ireo cousin zandry nanao ahoana le fomba nanangonana andry zareo tena en général zany tena hoe rehefa napetrako tamin'ny tompo le izy dia tonga ho azy teo daholo ireo dia le fomba hitantarako hoe ahoana natongavany teo le ray misy zanaky zokinay aloha amin'ireo anankiray zanaky zoky zanaky ny zoko iny dia taloha koa za efa somary nanao orchestre ihany évangélique dia tao anatin'izay nakako antolotra le bandy kely io dia diamondra indray nresaka tamiko mamany hoe inona kiny atao raha mba te hiry diamondra inona tokony ataony mesosikevitra dia izy hoe noko ny feoany dia nety tamiko dia za andao hira iaraka dia tonga ho azy teo fotsiny zareo zany ohatra ny hoe tsy dia tena hoe nitady be hoe mila manao casting ary mpitendry
sady tonga dia présentation moa zany ty e ay mitendry efa mpiaraka amina matetetika any ny sasany amin'ireo amin'ny resaka animation mariage satria zany zay koa sady manao orchestre évangélique dia fatao anatin'izay androany mihitsy zay vao niaraka zany androany zay vao niaraka dia faly be ata mpiaraka amin'ny zareo fa mahafinaritra be izy Zara miaraka amin'ny Toky Fitia androany ny musicien Delmique zao ao dia i Arnel dia i Frédéric dia ao koa i Miaronjo ok sahirana be zareo anatin'ny resaka fisehoana tsehatra zany na tanaty fitoriana ary inona indray nisy zavatra hoe mafy nodiavina mazava ho azy fa inona indray tena hoe fahatsiarovana tena nafinaritra anao indrindra sy nanamarika dossier kely fahatsiarovana nafinaritra tany anaty fitoriana ohatry nafinaritra be anahy daholo tena nafinaritra be daholo fa nanamarika anay dia tia zavatra ty mampimekely foana zay zany taloha tsy dia tena hoe manao répétition be ohatry ny olona hoe ndao ary amin'ny studio zao ary fa ohatra hoe hira atao amin'ity fiangonana ity zao zay ohatra dia ao mifanao fotoana ataoko hoe 10 minitra meloa zay dia ao alefaso kely hoe le izy dia miaraka eo avelany eo dia tena vitanay ohatra indray nanao répétition ohatra ohatr'izay foana zany le filona dia zay le mahafinaritra be ao anatin'le izy hoe misy fiasan'ny fanahy be zany ao anatin'le izy fa tsy hoe amin'ny herinayna tanjakay ao anatin'ny tarika ave amin'ny hoe tarika mpideranareo misy an'le olona masika manitsy ara-pitondran-tena satria nareo tanora be daholo ny fakapanahy etseroa misy vilana kely azy hoe za ozy manao misy polo fotsifotsy tsy haiko izy ve le manitsy sa izy le ve fifampitondranao aminareo ampitendry tsy fantatro satria tena zay teneniko izay andro zay vao tafaraka fa na zany ary hitako andro zareo miresaka hoe zao ny akanjosika amin'izao ohatritsika tsy maintsy tonga tsy marainy ianao Toky Fitia fa Toky Fitia taralavo zay malala zavatra zay fa zay zany ao anatin'ny fitondrana tsisy hoe zany lohany tena tsy mametraka an'izay fa zay efatra menadareo matetika tafaraka miaraka ampandia tena ohatra hoe misy zavatra tsy mety dia samy teny kely daholy dia atreto izay aloha tena teneniko anareo fa ataoko hoe nandritra izay telo taona izay satria misy ankizy hafa koa akoatr'ireo rehefa tsy afaka izy dia somary misolo kely izay ihany dia mbola tsy nisy mihitsy hoe fifamaliana be na hoe za tsy hanao tsony na hoe zao fa minaraka le fitezana zany dia le tena Andriamanitra zaraina dia mipetraka ao anatiny hoe natao hiteran'ny tompo dia asan'Andriamanitra ty atao ty dia mifanitsy arak'izay mazava zay ny rehefa hoe misy mpandia indray no tiako anana kely hoe iza zany no manao chorégraphie mampianatra an'le mpandia rehefa miakatsehatra na manao hira anankitelo zao ny anay misy chorégraphie dia i Alain nampianatra anazy kokoa ny Alain mpandia tononoko etiana dia tsy ety ary zareo ao i Tina Bilison kokondria dia i Mantra kokoa dia Elsa kokoa Elsa dia i Sitraka kokoa nareo efa bavy tsy manary anany mihitsy nareo dia tsy manary ny asan'ny tompoko eny ary ndao asitsika hira faharoa indray alony fa mialohan'izay dia anolotra sakafo ho anareo izy Stéphanie satria nareo manolotra hira ho anay dia izay anolotra sakafo ho anareo sakafo antsary miamiama vetivety ny sakafo entina amintsika androany dia matetika eny an-dalana eny no ahitantsika azy fa ezahana karakarana ao tokantrano dia atsiro ohatran'le izy rehefa le eny an-dalan'ireny ihany street food no etson'ny anivelany azy fa ataontsika ao an-trano indray izy raha ohatra ka afaka ataontsika tsara ndao raha sady jerena ihany koa ny sary no resatresahana ny fanaovana azy ny hena-kisoa mipalapala tsara mihitsy no ataonao ohatran'ireny mikarakara roti ireny dia io ny fatoranao tsara ary rehefa voafatotrao tsara izy dia io no ezahantsika endasina amin'izay moa zany na atao roti ataontsika roti
dia asianao menaka saosy soja sy izay tokony ampiarahana amin'ny rehetra ny bouillon mahazatra anao ihany koa dia ataonao masaka mendy tsara miaraka amin'ny échalote ny tongolo ary ny tongolo lay ny izay rehetra izay rehefa masaka tsara izy dia somary flambenao amin'izay raha manam-potoana ianao afaka amin'ny flambe azy dia somary namana fitaovana koa dia somary flambenao kely izy ho an'izay mazaka sakay dia ny sakay no ampiarahanao amin'ny tongolo gasy ary asianao saosina trondro dia asianao jus de citron ireo no ahodinao tsara pitehanao tsara dia vary miaraka amin'ny ilay rôti teo iny no asianao an'ilay saosy sakay ho an'izay mazaka dia asianao radis kely eo amboniny eo izy ity moa zany sakafo Thai food avy any Thaïlande moa zany dia izay no mahatonga azy hoe be sakay be fa afaka tsy ataontsika ny sakay izay aloha ngamba no miantsika ho amin'ity anio ity satria efa kelikely any koa ny fotoana dia hoentina aminao amin'ny fotoana manaraka indray ireto toyany ireto anaraka ny live VIP isika izao miaraka amin'ny Toky Fitia trany andao arahantsika ny live VIP. Foot loves all see it design at all apa fanya bulla sama just like it fan si mi vembe sinyanze ulami zura chane taru fan fast over now when na akuzo wai ni nai changa siyanzo sinisina abu na tena les na tuk chungula so cento passavano ti avveglie ben fanante nada io sa l'ani c'hanno già iso siano qui bawisani fanyajenze wo sim fanai e na jusera udenari kunyai ai ela c'hanno ya karaktunya furmani Tantania fambam sit and sit Rusti achizai Sonde fal Glory to you, oh my Lord Kai hira wanao Natsi menji kias Ankala azanao Nabani lani cha Sanda chani Nibuni nai chao Andaratsika androany manana 3 minitra ambiny kely tsika iresadresana amin'ny programme anareo ato
ay programanay zany amin'izao zay tena mitety fiangonana foana ho an'izay ny antso anay dia mitety andreny fiangonana indreny amin'ny lahady zao ao akara ho bato dia misy hoe hivato sy ny sisa tsy tadidiko daholo fa ihany koa manomana concert promotion ana sortie d'album zay dia mbola apetraka amin'ny tombo fa mbola tsy afaka teneniko eto fa amin'ity taona ity. Raha ohatra raha hoe misy olona manam-pandriana te hiara-iasa aminareo ahoana ny fomba atao ao anatin'izay laharan-tarby ve sa amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera izay misy Facebook, WhatsApp, Viber zaiko. Ho an'izay te hiara-iasa amin'ny Toky Fitia dia misy ny Facebook Toky Fitia na page Toky Fitia sy orchestre dia ho an'izay te hanao mariage évangélika ihany koa mahafinaritra be ny ambiance miaraka amin'ny orchestre manokana zany fa tsy reto ekipako reto dia misy ihany koa ny laharan-tarby izay omeko anareo zao dia misamy mandray daholo izay vonina 034 36 673 03 034 36 673 03. Misaotra be dia be anareo na malin'ny fanasanay. Dia misaotra anareo koa nanasanay dia faly be zay fa vao maraina dia mitsikitsiky be. Faly be vao maraina dia midera. Sady midera. Nilaina tsara mihitsy izay rehetra izay isaorana ianareo niaraka taminay teto amin'ny fandarana Viva Tonic isaorana ihany koa ianao any tokantrano niaraka aminay tsy tapaka rehefa maraina toy izao zava-baovao indray no ianantsika rapitso zavatra mahafinaritra rehefa misy ny fotoana dia mbola sainay ampitiavana ny Toky Fitia sy ny ekipa iray manontolo mbola hiaraka amintsika ato anatin'ny fandarana ihany fa no amin'ny anio aloha dia mametraka ny veloma mandra-piona indray izahay rehetra melo efa eo rapitso tahin Jesosy daholo eo Hello